Kasika ny situation momba ny Madame Renard Kotomanga moa zany nini tsy niteny zahay zany nandritra n'ireny fotoana ny paritany vaovao mahakasika anazy ireny satria lahara-pahamehana taminay dia ny fahasalamany sy ny fitsaboana azy. Tena nisedra olana tokoa ny fahasalaman'i Madame Renard zany nanomboka tamin'ny efa 2 volana teo amin'ny 2 volana teo zay. Fa tamin'ny 20 aprily no tena nanao fangatahana tany amin'ny fitsarana izy tenany zany izy any Amponja. Dia tamin'ny 9 May lasa teo no tena nietsika zany io aretina io moa zany aretina tosi-drà tena raha tsy teny fotsiny hoe niakatra 23 ny tension dia nitsona ny famonjena dokotera tao. Dia io dokotera io no nilaza hoe tsy ampy zany ny fitiliana tsotra ataon'ny materiel rehetra any Amponja fa tsy maintsy manao échographie any amin'ny gynécologue, zany hoe manatona hôpitaly mihitsy any i Madame Renard Kotomanga. Dia rehefa natao ny fangatana teny anivon'ny paka tribunal misahana ny ady amin'ny kolikoly dia ny tany amin'ny nanomboka 7 May no nitotosaina zany ny fandefasana anazy amin'ny consultation taty ivelany. Eto dia tsy hainy tsisy oatra ny fiadidinan'ny Repoblika amin'ny fitondrana mijoro ankehitriny tamin'ny ezaka natao sy ny ezaka mbola ho atao zany mahakasika ny fijerenan'ny fahasalaman'ny Madame Renard Kotomanga fa tena nijeriny maha-olona zany ny fitondrany amin'ny mahavoafonja anazy. Tsy voatery lafin'ny politika foana manko no itodisariana saina sy itodian'ny maso zany rehefa miresaka mahakasika ny Madame Renard Kotomanga fa ny maha-olombelona zany tsy azontsika tsy niavina mihitsy. Ka nateo raha niresa be hoe fikafika itsoahany Madame Rakotomanga zany rehetrarehetra zany mody foronina no hoe tsy salama sy ny sisa dia eto dia marianay tena hoe tsy ndrinay mihitsy fa tena kely ny heriny tsy salama izy raha tsy teny fotsiny hoe 20 kilao tao anatin'ny 2 volana. Dia efa nandray tanana amin'izay zany ny fitondram-panjakana ka dia nisaorana.